Aleloia. Ampifaliana feno no entiko hiarabana antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miarabanao Ranada, miarabanao rahavavy malala rehetra. Ny fiadanan'ny Tompo sy ny fahendreny ary ny fahasoavany ny hitoetra ao an-tokantrano izay misy antsika tsirairay avy ao. Amen. Ampanetretena tanteraka no hitondrako ny tenin'Andriamanitra ho fampahirezana, ho famelombelomana ny nofo sy ny fanahintsika amin'ity androany ity. Nefa alohan'izay dia andeha isika hangataka ny fitarihan'ny fanahy masina mba hampitoetra ny teniny ao am-pontsika ary hanokatra ny fo amam-panahintsika tsirairay avy. Hivavaka isika. Ray tsara indrindra izay any an-danitro, misaotra anao izahay. Misaotra anao izahay fa tafavory eto hidera sy hakalazy ary hanome ny voninahitra ny anaranao. Misaotra noho ny amin'ny fitantananao anay tsirairay avy fa mbola velonaina izay afaka ny aina tamin'izao androany izao. Misaotra anao izay Tompo noho ny amin'ny famondrapo tsy tapaka izay omenao anay isan'andro isan'andro. Satria ny antony fahavelomanay androany dia mbola ny famondraponao. Misaotra Tompo, misaotra Ray malalo. Ankehitriny Tompo, raha hitondra izao sakafom-panahy izay avy aminao izao, ho zaraina ho an'ny tsirairay avy izay mandray azy, izay vonona andray ny sakafom-panahy. Ianao Jesosy hanokatra ny fon'ny tsirairay avy ka hatakatra ny teny izay tiany ambara aminao amin'ity androany ity. Raha eo fitaovana fotsiny amin'ity androany ity fa ianao no hanazava ny mponiny tsirairay avy. Mamondrafo amiko ary mamelany heliko raha eo, fa satria tsy tanteraka hitondra izany teninao izany amin'ity androany ity, fa ianao Tompo no hanazava ny mponiny tsirairay avy. Ary aoka ny teninao hitoetra betsaka ao anatinay, ho sakafo, ho famelombelomana ny nofonay sy ny fanahinay tsirairay avy. Koa meteza miaraka aminay ianao amin'ity androany ity, Tompo. Sokafo ny fo amam-panahinay tsirairay avy. Handray izany hafatra avy aminao izany. Koa tanterao aminay ny sitraponao mba handrasainay ny valim-pity avy aminao. Asandratra amin'ny anaranao izany vavaka izany. Misaotra Jesosy malalo. Haleluia. Amen. Amen. Ny teny izay hitondrana fampahirezana ho antsika amin'ity androany ity dia atao amin'ny Matio 5. Matio 5 atomboka eo amin'ny 1 ka hatreo amin'ny 12. Ny lohateny eto dia ny toriteny nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra. Amin'ny anaran'i Jesosy dia mivaky toy izao ny teniny. Ary Jesosy no nahita vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy dia nanantona azy ny mpianany, dia niloha-bava izy ka nampianatra azy hoe, sambatra ny malahelo am-panahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Sambatra ny miantra fa izy no hiantrana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana
fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsian'ny olona sy enjehina sy asiana izay teny ratsy rehetra hitenenany. Lainga aminareo noho ny amiko, mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valom-pikianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany no nanenjehana ny mpaminany izay talohanareo. Amen. Tonga amiko sy aminao ny tenin'i Jesosy Kristy ary vonina hanome fahasambarana mandrakizay ho antsika Jesosy Kristy. Fitiavana lehibe no atolony ho aiso anao. Fitiavana lehibe no atolony ho an'izao tontolo izao. Manolotra fahasambarana feno tanteraka ho antsika tsirairay avy izy. Fa eto ny teniny dia misy dingana izay ho arahantsika hahatongavantsika amin'izany fahasambarana izany. Dia ho jerentsika eto amin'ny andininy fahatelo eto. Fahasambarana voalohany izay omeny Jesosy Kristy ho antsika. Sambatra ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Haleloia. Sambatra ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ahoana ary izany hoe malahelo ampanahy izany? Ny malahelo ampanahy dia manana fahalemem-panahy. Manana fahalemem-panahy amin'ny zavatra rehetra. Ary ny olona manana fahalemem-panahy dia manana fahasambarana indrindra. Ary rehefa manana fahasambarana isika, manana fahalemem-panahy isika, dia afaka mandova ny lanitra. Ary inona avy ny fahalemem-panahy izay tokony ho ananantsika? Ny zanak'Andriamanitra izay efa nofidiny dia afaka manana izany fahalemem-panahy izany. Ny fahalemem-panahy dia tsy haintsika ny anana an'izany raha tsy manana an' Jesosy Kristy ao am-pontsika isika tsirairay avy. Ny tenin'i Jesosy Kristy dia milaza antsika hoe izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Fa izay manana an' Jesosy Kristy dia manana fiainana, ary izay manana ny fiainana dia fiainana mandrakizay. Ary ireto dingana izay tokony ho arahantsika ireto arahan'ny zanak'Andriamanitra hananana fahasambarana hidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra dia ny hananantsika fahalemem-panahy. Sambatra ny malahelo ampanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Ny mpanaradian'i Jesosy Kristy tokoa dia manana fahasambarana. Satria izao sy ianao izay efa manaradian'i Kristy dia tokony hanana izany fahalemem-panahy izany, hanana fahatsaram-panahy izany. Raha voaboasantsika izany fahalemem-panahy sy fahatsaram-panahy izany dia maro ny zavatra izay tokony hananantsika an'izay fahalemem-panahy izay.
Izany hoe raha tsy Jesosy Kristy mihitsy ny mitoetra ao anatintsika, tsy afaka hanana izany fahalemem-panahy izany isika. Dia horaisintsika indray ny fahasambarana izay omeny Jesosy Kristy antsika eto amin'ny faharoa eto. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Izany hoe ny fahasambarana dia ahatonga antsika any amin'ny fiainana mandrakizay. Satria raha Jesosy Kristy no manome fahasambarana ho antsika, dia fahasambarana mandrakizay izay, fa ireto dingana ireto izany dia mila arahan'ny zanak'Andriamanitra. Sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Mazava ho azy fa ny zanak'Andriamanitra ankehitriny dia mandalo fahoriana. Mandalo fahoriana satria raha manana an' Jesosy ny olona anankiray dia ny olona izay mitoetra ao amin'i Jesosy Kristy indrindra no hiara-ny fahoriana be indrindra. Satria raha diniantsika ny olona any amin'ny jentilisa, dia raha jerena ivelana izy ireny dia ohatran'ny hoe manana fahasambarana satria mandeha ho azy ny fiainany. Tsy mieritreritra ny ninona izy. Mieritreritra ny eto tany mihinana sy misotro dia mitady vola dia miasa dia ohatran'izay ny fiainana eto tany. Dia mifaly. Dia misy koa ny fahoriana. Dia izay no mifandimby eto amin'ny fiainana eto amin'izao tontolo izao. Ary manana fahasambarana sy fifaliana ny jentilisa fa eto amin'izao tontolo izao ihany. Fa ny manara-dian'Andriamanitra dia tena hoe tsy maty antoka mihitsy na ory azy. Ny zanak'Andriamanitra indrindra no tena hoe mandalo fahoriana eto amin'izao tontolo izao. Fa raha ory ny zanak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, manana fahasambarana izy ary manana fifaliana izy any am-parany any. Mandalo fahoriana ny zanak'Andriamanitra, hiara-ny latsa, hiara-ny fahoriana maro, ary izay indrindra no tokony hananantsika fahalemem-panahy, mba hananantsika fahasambarana, fa sambatra izay manana izany fahoriana ao amin'i Jesosy Kristy izany. Ny manara-dian'i Kristy dia tena hoe tsy mora. Tsy mora ny lalana makao amin'i Kristy. Sarotra tokoa. Satria lalany tery. Tsy mba mikidana ohatra ny lalana eto amin'izao tontolo izao, fa lalany tery. Lalany tery nefa ahitana fahasambarana izay mahasarotsarotra azy satria tery. Dia raha tsy misisisika amin'iny lalan-tery iny ianao tsy ho tafita any amin'ny tanjona. Ao anatin'iny lalan-tery iny dia misy sakasakana be dia be. Ny mpanara-dian'i Kristy izany dia manana fahoriana be vao tonga any amin'ny tanjona. Satria mahazo latsa sy heso ny zanak'Andriamanitra ankehitriny. Ary isatana dia misisika eo amin'ny zanak'Andriamanitra izy mba handavo ny zanak'Andriamanitra. Ary ampandaloviny satana fahoriana maro
zanak'Andriamanitra ankehitriny, kanefa izay tsy natao hampihembotra. Fa tokony isika ho eo amin'Andriamanitra mandrakariva na dia tery sy fahoriana azy manara-dian'i Jesosy Kristy dia aoka isika tsy hiala eo aminy fa hanana fahasambarana isika raha tonga ny andro izay hivian'i Jesosy Kristy. Sambatra ny noana sy mangetaeta ny fahamarinana fa izy no vokisana. Aleluia. Mangetaeta fahamarinana ary ho voky fahamarinana tokoa isika izay manara-dian'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany. Ato amin'ny tenin'Andriamanitra dia misy teny mahavoky sy mahavoto ny fanahintsika isan'andro ary feno ny fahamarinana. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy lany amamiana fa fahavokisana ho an'ny fanahintsika isan'andro. Aoka isika andinika ny tenin'Andriamanitra mandrakariva mba ho voky ny teniny ary ho voky ny fahamarinana. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra ny madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Isika tsirairay avy izany raha tsy manana fahadiovam-po tsy ahita ny tavan'Andriamanitra. Ataontsika ahoana ary no ahadio ny fontsika? Ahatonga ny fontsika dio dia ny fanantonantsika an'Andriamanitra. Manaika ho dioviny, manaika ho volavolaina ny fiainantsika, manaika ho sasany satria ny pentipentina izay mandoto ny fanahintsika dia tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra. Raha tsy madio ny fontsika tsy ahita an'Andriamanitra isika. Aoka ho diovina ny loto sy ny pentipentina izay mbola mandoto antsika ao, ialana ny ratsy fanao rehetra. Maro ny zavatra izay mety mbola mangeja ny fiainantsika ao, ny lotoloto rehetra, ny fiainana andavanandro izay ahitana pentipentina. Iny fanady ny teny alokon'ny vavantsika indraimbava ary tsy fantatritsika izay. Fa aoka isika hanantona trany an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka mba hampafantatra ny tena ho fiainantsika isan'andro mba hahadiony ao anatintsika ao ary meteza hanantona an'Andriamanitra hanadio ny fontsika tsirairay avy. Sambatra ny mpampihavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehana noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha aratsiany olona sy enjehin'olona ary asiana izay teny ratsy rehetra hitenenana, lainga anareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravoa ianareo fa lehibe ny valim-pity ianareo any an-danitra fa toy izany ihany no nanenjehana izay talohanareo. Fantatsika loatra Jesosy Kristy, fantatsika ny fahoriana izay niatra tamin'izy
teto amin'izao tontolo izao. Noenjehin'ny olona izy a, nororan'ny olona izy a, nokapohina, nofatsihina teo amin'ny hazo fijaliana. Tahaka an'izay koa ny zoka hoentin'ny zanak'Andriamanitra ankehitriny a, ny manara-dian'i Kristy. Tsy natao hankivy antsika ny zavatra rehetra izay mandalo ny fahoriana izay mandalo eo amin'ny fiainantsika, na inona fahoriana mandalo eo amin'ny fiainantsika, matokian'Andriamanitra fa hanana fahasambarana antsika amin'ny andro izay haviny. Aoka isika hanadio tanteraka ny ao am-pontsika ao, hanantona an'Andriamanitra hatrany mba hananantsika fiainana fahasambarana mandrakizay raha ho avy tsy ho ela Jesosy Kristy. Amen. Misaotra anao Ray Malalo noho ny amin'ny teny sakafom-panahy izay nomenao anay tamin'ity androany ity. Misaotra Tompo fa afaka nanantanteraka ny teny avy aminao. Ary aoka izahay Tompo mba ahay handray ny teninao ka hanadio tanteraka ny ao am-ponay ao, mba handraisanay fahasambarana mandrakizay raha ho avy tsy ho ela eny amin'ny rahona lanitra ianao. Ray ho tehirizo ny tsirairay avy izay mandray ny teninao ka vonona hanompo anao hanadio ny fo tsirairay avy. Tehirizo ny tsirairay avy Jesosy eo mandra-poavinao eny amin'ny rahona lanitra. Ary aoka izahay tsy ho kivy, tsy ho ketraka amin'ny ady izay mandalo hatrehanay tsirairay avy eo amin'ny fiainanay. Fa ety amin'izao tontolo izao ihany no ahitana amin'ny fahoriana. Ny teninao dia manambara an'izany. Fa raha ho avy ianao Tompo dia ahita fifaliana tokoa izahay miaraka aminao. Tehirizo mandrakariva Jesosy mandra-poavinao izahay tsirairay avy miaraka amin'ny ankohonanay. Asandritra amin'ny anaranao Tompo izany fahavaka izany. Misaotra Ray Malalo. Haleluia. Amen. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ary ny fiadanany ho amintsika tsirairay avy. Amen. Sakafo